faly tena faly aho amin'izao fotoana izao miaraka aminareo maneriva mokany dia niaraka tamin'ireo lehibe sy maro toetra tsy dia hita loatra ianareo izay nanona sy lehibena atoko politika tonga teto fa izao no fotoana ahafahantsika miona sy miresaka dia izay no manazy hoe androany ka dia nitsokoko eto ny antsokanareo ary indrindra ny ampahatariko anareo dia zao hoe misaotra indrindra fa vita soa tsara ny fifidianana ary efa hitanao tsara ny misaotra teto ny anankiray voalohany tiako marihana aloha dia ny fionako taminao ilay communauté internationale toy ny PNUD sy ny African Union sy ireo le miasa miaraka amintsika ireo sy ny SADC ny zavatra tsapana ireo dia hoe to amin'izao misotra tsara amin'ny tokony hiverana azy ny fifidianana zay ny amfandrasiny azy fa fahitana azy kosa nefa tsy zay zay no mafisiko hoe ny zavatra tena natonga ny teny sy nanambara dia satria ny ao gouvernement zay misy ny ministre de l'intérieur dia tsy nijanona tamin'ny hoe neutralité fa kosa hita hoe tena mitongilana na amin'ny vahana loatra ny kifanandronambo dia nazavaiko tamin'ny tsoa reo lay bulletin paritaka vierge paritaka zay hita zao fa hoe nisy vahana nisy hita nisy mitoro taminay dia gaga tokoa zay tena nisy zany nampahafantarina tsoa hoe tena nisy reo le chef district zay samy joro ny vavolombelona samy joro ny vavolombelona hoe nahazo pression ary nahazo vono midika zany gadrany sako tamin'ny teny amin'ny divan fa tena misy le izy ka ty mpahafantatra ny tsika rehetra hoe ny fijery any dia hoe tonjotra tokony izy fa fahita ty ambadika tsy ohatran'izay indrindra moa tamin'ny andro zay nanao ny fifidianana omaly dia samy nahita daholo rehetra reny herisetra na violence reny misy eo amin'le sary eo ao amin'ny koa sary zay solombavambahoaka nitariky ren'le tomobile misy reny sary reny sary reny zay tokony tsiro andraiky mihitsy zany atao ianareo hoe tonga eto sika ty isaotranareo ary dia ankasitraka ny fihetsika tamin'ny fiarahana ny asa fa koa tena zava-dehibe ny fampahafantarana zavatra misy dia anjaratsika zany no meresatra koa ny toerana misy atsika any hoe mahita koa zany zao zavatra misy mahita ny zavatra koa zareo azy hoe ty zao asaina ty le sary zay ahitana fa olona zay manana olona maro ataon'zareo hoe ny ministre mavita mampitahotra sy mandrahona na mibahana misy ary tany faritra atsimo tany fort de fer dia nisy navita nitifitra misy izy nitifitra e olona miasa amin'ny SRMV any Turia any fort de fer dia sa nitifitra nianakoro moa zany atao anatin'ny projet vote maty mampalelo narefa safa ty nandefa reo planina tany zay mikarakara hoe avoa misy sarina sombavamboaka zay mitariky andreo olondreo hiditra ny anatina projet vote na hiditra ny anatina zay tokony tsy atao mihitsy zany satria manjary miterina le violence zay raha izao kosa misy tena tsy nety satria tsy afaka angina amin'ny zao ny valim-pifidianana tompokoa valim-pifidianana ny mpanao gazety raha ohatra ka mizotra tsara araka tena miverana azy tamin'ny fomba démocratique nanaraka tsara le processus démocratique ny fifidianana tena tsisy mandany fa raha ohatra kosa zavatra alatra miaraka amin'ilay hoe bulletin tsizy reny bulletin unique izay tena sesika fotsiny précoce reny manasa tanana amin'izay satria misy olona manano dia ao tena tsy hita mihitsy afana azy zao zany olona mitebiteby be manahy be ny any
satria na le zavatra apetraka eny amin'ny tableau na eny amin'ny fisy ary dia tena hoe dia tena aizana izy tokony apetraka mazava tsara zay no resahako tamin'ny dankeo hoe maninona moa le valim-pifidianana ireny raha apetraka isaka numéro de vote numéro bureau de vote miaraka amin'ny toerana nazahoana ny fampiasena zany nazahoana azy dia amin'izay fantany hoe ty zany tany Toliara ty zany tena Antananarivo ty zany tany districtna Mamo zay tokony ahizahantsika izay tena mba tsara zavatra maninona no miteny zany aminareo eto satria tena te ahita ty firenena ty anaraka tsara zany hoe lalàna vahoaka eto any tena te ahita ty firenena ty tena iotra indray sy iova indray amin'izay tsy nety tsy ara-dalàna mitana azy ka izay zany toko mahatihana kely aminareo eto hoe nisy tokoa reo tena fandikan-dalàna zay tsy fanandrifo mihitsiny a amin'ireo izay voalaza amin'ny lalàm-pifidianana